Velo mpakasitrana anao tompolasy tompovavy manaraka ty fandarina zany malaza ity. Araka ny ambaran'ny lalam-panorenana ao amin'ny 5/5/20 dia tanterahina amin'ity andro ity ny fivoriana ho an'ny antenimieram-pirenena. Mazava ho azy ho an'ny antenimiera-ndolona ihany koa satria antenimera roa no misy eto Madagasikara. Ambaran' izany 5/5/20 izany raha ho an'ny antenimiera-pirenena fa mivory ara-potoana indroa isan-taona ny antenimiera-pirenena. Ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia fenina ho 80 andro. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa no fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy fitantanam-bola mpanjakana. Araka izany dia mivory ny antenimiera-pirenena. Fantatsika avy hatrany rehefa miresaka antenimiera-pirenena dia rivotra miainga amin'ny alalan'ny androm-panjakana izany izay ahitana ireo solombavambaoaka 1/50 ary tato ato dia saika nitodika tamin'ny alalan'ireo solombavambaoaka izay manao fitsidihana isak'ireo distrika na koa faritra ny fandanjahan'ny raharaha politika teto Madagasikara. Ho an'ny solombavambaoaka dia fantatra fa misy fironana roa lehibe teo anivon'izany antenimiera-pirenena izany, dia teo ny solombavambaoaka miara-dia amin'ny fitondrana aman-jatony izy ireo ary teo ny solombavambaoaka mpanohatra izay miara-dia amin'ny antoko tiako Madagasikara. Fa misy ny solombavambaoaka izay sady tsy niaraka tamin'ny mpanohatra no tsy niaraka tamin'ny fitondram-panjakana fa teo anelanelany, kanefa amin'izy ireo indray amin'izao fotoana izao dia efa misy mirona mankany anivon'ny fanoherana. Ho an'ireo solombavambaoaka niara-dia amin'ny fitondrana, izany hoe vonona tao anatin'ny ERD izay nisy fivondronana antoko politika vitsivitsy sy nitambatra, dia efa manomboka vaky izany satria mitety faritra izy ireo ankehitriny ary manao fakakevitra izay ambaran'izy ireo amin'ny alalan'ireo filazana ny tsy mety na heverin'izy ireo ihany koa fa fakana ireo vahoaka any amin'ireo toerana izay alehana. Fa raha toa ka hitondrantsika fanamarihana ho an'izay asan'ny solombavambaoaka izay dia amin'ny ankapobeny mihitsy dia ny solombavambaoaka no akaiky ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitarainana sy ireo etaeta izay homen'ny vahoaka ho an'ireo solombavambaoaka. Anjaran'ny solombavambaoaka no mitatitra izany eo anivon'ny mpanotanteraka ary mitondra ireo karazam-panontaniana na mety ihany koa mitondra izany taraina izany. Anjaran'ny solombavambaoaka ihany koa no mampanatanteraka ny mpanatanteraka ireny etaeta izay takiany vahoaka ireny. Ary ny solombavambaoaka moa dia manana an'ilay asa lehibe amin'ny alalan'ny siady CLD taloha ka izy solombavambaoka no manara-maso ny fitantanana sy ny fampandehanana izany siady izany. Izy no anisany ihany koa tompon-teny amin'ny fanapahan-kevitra farany amin'ireo fanadinam-bola izay voatondry ny lalàna fa ho ampiasaina eny anivon'ny distrika. Fa ny solombavambaoaka ihany koa dia afaka manao interpellation na afaka mampiantso na afaka ihany koa miresaka amina raharaha lehibe izay heveriny fa tokony hametraha-panontaniana na angataham-balona, fa mbola ny solombavambaoaka ihany koa no manangana voamerana fanadihadiana raha misy raharaha mafana amin'ny firenena ka ilaina fanadihadiana manokana na amin'ny raharaha politika na amin'ny raharaha ekonomika na amin'ny raharaha sosiala na amin'ny raharaha anatiny izay mety mahakasika ny antenimiera-pirenena. Fa mbola ny solombavambaoaka ihany koa no afaka manafay ny mpanatanteraka amin'ny alalan'ny motion de censure na ihany koa manafay ny filohan'ny repoblika amin'ny alalan'ny déchéance na ny mise en accusation. Andraikitry ny solombavambaoaka daholo izany ary efa tapitra ny tetezina sy nampiarina ho an'ny teto Madagasikara. Izany hoe tena manan-danja lehibe amin'ny alalan'ny demokrasia ny antenimiera-pirenena ary izay mihitsy moa mahatonga an'ilay hoe ny antenimiera-pirenena dia lapan'ny demokrasia. Fa nivoaka teo anivon'izany antenimiera-pirenena izany ny ady hevitra ary rehefa misy ny fifanandrina politika amin'izao fotoana izao indrindra akatoky ny fifidianana dia fifanandrina ny solombavambaoka no hita taratra. Eo aloha ny fahasahian'ny solombavambaoka maneho hevitra ary ny solombavambaoka mpanohatra ny tena nahitana izany, tsy ny tsitsy fitenena maloana ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanitsahan-dalàna ary ihany koa ny fioharam-pefy ataon'ny fitondram-panjakana. Tsy niafy fitenena tamin'izany ny solombavambaoka teto anivon'ny antoko tiako Madagasikara ary nahavita ny tety faritra mihitsiny. Tsy vita ny tety faritra fa nanao tatitra ho an'ny vahoaka amin'ny maha-solombavambaoka ny Madagasikara azy, na dika ny sasany dika vilany izany ary natahorana ny mpitondra fanjakana mafy ny fitsidiam-paritra na faritany nataon'ireo solombavambaoka tetỳ anivon'ny fanoherana. Fa ireny ihany ankehitriny izay nitoery ny fitondram-panjakana
nampangingina ireo solombavambahoaka niara-dalina amin'ny fitondram-panjakana teo aloha no nataony amin'izao fotoana izao, ka misy amin'ireo solombavambahoaka niara-dia amin'ny fitondrana tao anatin'ny vovonana ERD no mandeha mitety faritra ankehitriny. Inona moa ny atao amin'izany? De ny amin'ny hoe miheno ary mitantara ny zava-misy iainan'ilay fitondram-panjakana fohy be sy mahadiso fanantenana azy ireo. Fa ny kevitra sy fomba fiasa efa naseho an'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara roa taona lasa izay ataona solombavambahoaka vitsivitsy amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny maharatsy izany satria izay tokoa ny andraikitry ny solombavambahoaka. Fa misy koa nefa solombavambahoaka izay mbola niara-dia tamin'ny fitondram-panjakana io, fa mety tsy ho izay ny fomba fiadana fa mandeha makany amin'ny distrika ary de tena miteny ny zava-misy amin'ny ataony ny exécutif na ny mpanatanteraka amin'ny tsy fahaiza-mitantana, indrindra ny resaka kolikoly sy ireo zavatra maro samihafa entina haminganana solombavambahoaka ary tsy hitondrana fampandroana anatina distrika iray izay misy solombavambahoaka izay niara-dia amin'ny fitondrana, raha tsy resaka afa-tsy Kongo isika ohatra ao anatin'izany ohatra etsitsika izany. Zany rehetra izany antsika ilazana fa manan-danja eo amin'ny tontolon'ny androm-panjakana ary fampiarana ny demokrasia ny asan'ny solombavambahoaka. Ka raha misy ny fivoriana amin'izao fotoana izao de izany position karazana solombavambahoaka sy vondrona vitsivitsy izany no ho taratra amin'ity fivoriana ity. Hita eo arak'izany mety ho endriky ny fifanenjana an'ireo solombavambahoaka satria nisy solombavambahoaka ny OPF mihitsy aza miara-dia amin'ny fitondram-panjakana ka nanao tsinitsinina solombavambahoaka izay niara-bondrona tamin'izy ireo tany aloha saingy misara-dalana amin'izao fotoana izao ka milaza fa tsy mila solombavambahoaka avy any atsimo ny solombavambahoaka any avaratra ary nitaky ny fametraha-pialana solombavambahoaka vitsivitsy izay mety manohitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. De ho hita sy ho heno ihany koa ny andraikitry ny solombavambahoaka malohany ity fivoriana ity satria fivoriana izay andiniany teti-bola hasipantsiny ity fihaonana ity na ny loi de finance rectificative ka tena hiady fo amin'izay fanatsarana ny fomba fiasan'ny CENI izay amin'ny alalan'ny teti-bola sy indrindra indrindra ny ady hevitra momba ny fifidianana amin'izao fotoana izao dia lay tolo-dalàna ny heverina fa hoentiny eo anivon'ny antenimieram-pirenena mba hanatsara ny fomba fiasan'ny CENI amin'ireo fanovana andinin-dalàna vitsivitsy. Ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka efa niteny izany. Fa mbola ho taratra ao anatin'ity fihaonan'ity ihany koa ny amin'ny hoe hatraizany kakay teo anivon'ny mpanatanteraka sy ny solombavambahoaka toy an'ilay raharaha fitsim-pahapitikosana na motion de censure. Satria tahaka ny tratra ny ankivy ny antenimieram-pirenena satria nisy olana tamin'ny famoahana ny solotsolika amin'ny alalan'ny karta fanilo izay tokony andraisan'izy ireo an'izany. Tena hoe hijery ny zava-misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena zany amin'izao fivoriana izao ny rehetra. 10 andro ny fivoriana fa 10 andro ahafahana mandrefy rivotra vaovao indray ho an'ny tontolo politika eto Madagasikara. Nalaza moa tao akoatra ny motion de censure na fitsim-pahapitikosana de tonga amin'ny hoe efa ny filohan'ny repoblika mihitsy no olana eto amin'ny firenena ka mety eritreretana nitsin'izay resaka déchéance izay. Nisy solombavambahoaka namoaka an'izany hevitra izany tahaka ny solombavambahoaka Voninahitsy Jean Eugène. Mbola voatazona ve reny ady hevitra ireny? Ary raha toa ka voatazona izany ady hevitra izany azo tanterahana ve amin'izao rivotra akaiky fifidianana izao? Ary raha tsy voatazona indray afa-po amin'ny asan'ny exécutif amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre ary ny gouvernement miaraka amin'izany prime ministre izany ve ireo solombavambahoaka izay mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Marina fa hitsara amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka malagasy afaka volana vitsivitsy fa ny solombavambahoaka ihany koa izay solo-tenan'ny vahoaka dia afaka hitsara izany amin'ny alalan'ny fametraha-panontaniana amin'ny vatana hifanaovan'ny solombavambahoaka sy ny gouvernement. Nentsika ity loha-hevitra any fivoriana ny antenimieram-pirenena ity tamin'ity androany ity ny antony dia hiakinan-javatra loatra amin'ny fandaminana ny raharaham-pirenena ny resaka fivoriana toy izao. Indrindra moa fa dia handinika teti-bola asipantsiana satria tsy misy zavatra mandeha amin'izay laon'ny intsony eto Madagasikara ary miankina ny vola ny fampandehanan-draharaha rehetra kanefa dia mikatso ny raharaha. Ny vahiny raha teo tsy mety mandrotsa-bola ao anatin'ny kamolan-CENI ary maisatra de maisatra ny fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo aide budgétaire izany ary ny fitondram-panjakana radio ihany koa meritra ary sahirana fampiasana an'ireo kiranira-mbolam-panjakana izay voasoratra tao anatin'ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana 320 no laniana tamin'ny volana desambra lasa teo ka reo rehetrarehetra eo tsy maintsy arindra raha ohatra ka tiana ny isian'ny filaminana amin'ny fitantanana ny fiainan'ny firenena hatramin'ny faran'ny taona izany hoe ny desambra ity 320.
andraikitra miandry ny solombavambaoka daholo izany tany saitsika izany, ary rivotra tsy maintsy ho tazana sy ho re eo anivon'izany antenimieram-pirenena izany. Tsy ho resahana moa ny antenimiran-dolona satria ny maro anisan'ny fitondram-panjakana ny eo anatin'izany, heverina fampanaraka efa fotsiny ihany ny rivotra rahateo ato amin'ny antenimiera-pirenena no manamboatra sy mandamina azy, ka ato zany no tena hifatohan'ny ny fanadihadiana sy fandalinana no entintsika tamin'ity androany ity. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.